Bonjour daholo sika rehetra. Voatery tsy maintsy manao an'ity live ty ny tenako par rapport amin'ny zavatra nolazain'ny Ramatoa procureur ao amin'ny PAC teo, procureur général Ramatoa Élysée. Tsy maintsy tenenina ihany satria misy filazana somary manahirana ny voalazany teo. Voalohany, amin'ny fomba ahoana moa Ramatoa Élysée, Ramatoa procureur général ny ilazanao fa hoe tsy misy dossier afa-tsy dossier momba ny 777 ihany momba ny Mamy Ravatomanga ao amin'ny PAC. Normal satria talohan'io dia nafeninareo daholo zay dossier momba ny Mamy Ravatomanga, na nafeninareo na fantatrareo zao fa misy prête-nom ampiasainy dia tsy enjenareo mihitsy. Fantatrarena ny procédure nahatonga anao hoe nomena procureur général ny PAC fa zany tsy ho resahana eto zany fa efa ho tapitra ny mandanao. Ny olona rehetra magnerana ny Madagasikara de mahafantatra daholo fa anisan'ny fosotra nahatonga ny problème Madagasikara Ingara Vatomanga. Zao moa koa zay vao tena miteny an'le izy satria amperinasa zay zao zany manao ny fanenjehana azy. Nafeninareo zany ny manahirana kely dia affaire en instruction le raha zao dia tsy afaka miteny secret an'le enquête ny tenako. Fa ny zavatra misy dia rehefa nafantatra n'io problème io aty Île Maurice zany Andriamatoa Mamy Ravatomanga dia tsy haiko mora tena niakatra tokoa ny tension na mody natao niakatra mba hidirany amin'ny hôpitaly, fa ao amin'ny hôpitaly Seker ao izy zany. Seker io tsy de lavitra loatra n'le FCC akaikikaiky eo, mandeha 200 mètres angamba ianao dia tonga aminy. Ary tratra ny IST tsy mahazo mivoaka ny territoire ny Île Maurice no efa gelé ihany koa ny compte rehetra. Ny compte-ny dia misy vola any amin'ny 500 millions de dollars mahery. Eritreretintsika amin'izany ny halatra nataon'le olona ny eto Île Maurice fotsiny zany. Manaraka an'izany raha ny tenin'ny procureur général aty Île Maurice voalazanao teo ny resahana dia mety mbola sy tonga any aminy le dossier angamba, fa mbola eo anivony FCC ny dossier. Zay indrindra mahatonga anao hoe tsy afaka miteny be mikasaka an'le dossier satria mbola en cours d'instruction iny dossier reny ka misy ny secret ny obligation de réserve tsy maintsy ajaina izy. Mahakasika an'le mandat d'arrêt international marina sa faux
tsara marina aloha fa tsy Ramatoa Élysée nanao ny mandat d'arrêt international fa olona hafa fiarovana an'le olona de leo tsy tononona ny anarany olona hafa ny nanao ny mandat d'arrêt international ny nanao soni fa hitan'ny Ramatoa Élysée nanaovana an'le soni eo hitany tsara mihitsy ary ny échange de communication nataony tamin'ny faniry soa dia manamafy fa fantany somatsara fa nisy an'io mandat d'arrêt international io fa rehefa avy eo izy nilaza fa hoe ho fiarovana ny ainy dia tsy maintsy nanao an'iny démentiny izy comme quoi faux iny fa mahatonga azy nanao nanao conférence de presse androany iny de satria nisy an'iny filazany procureur général mauricien androany iny dia everiny zany hoe opportun ny anamafisana fa hoe faux le mandat d'arrêt international non tsy faux iny mandeha tsara ny procédure mandeha any amin'ny Interpol iny efa ivoaka ny notice rouge rehefa mivoaka ny notice rouge dans le monde entier efa mandrara efa miambina ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga daholo ary zay tsy janona eto Île Maurice fotsiny ary tsy janona Mamy Ravatomanga fotsiny fa tsy maintsy enjena koa ny Rajoelina sy ny firongony tsy maintsy enjena hoe aiza daholo any volana angalariny reo tsy maintsy averina amin'ny kitapom-bola mpanjakana malagasy reo mba imaginenareo amina firenena kelikely ohatran'ny Île Maurice ty fotsiny rehefa misy 500 millions de dollars raha zany miverina amin'ny kitapom-bola mpanjakana nge efa mitovitovy amin'le vola andrasantsika amin'ny banque mondiale sy ny FMI isan-taona io ny eto fotsiny zany za tsy teniny any a Dubai tsy teniny any a Île Caïman tsy teniny any a Panama tsy teniny any amin'ny pays de l'Est iny ny ao a France feno zany hoe namidiny zareo daholo zay azo namidy rehetra nataony daholo zay mouvement rehetra nazao misy secret raha iteneniko anareo ty misy société anankiray izay a fournisseur na Jirama eto a Île Maurice ny tompon'io société io tsy fantatra ao mihitsy tsy hita mihitsy hoe aiza fa io zany a dia maka vola 200 milliards d'ariary isan-taona ao amin'ny ministère de l'économie finance et budget soi-disant hoe mampanofa an'le groupe reny zany ohatrino ny varotany ny énergie amitsika hoany eo raha 4,5 cents par kilowattheure ny an'olona concurrent rehetra dia nan'io société io 8 cents ihany natao 8 cents satria nanao pression ka Ravatomanga hoe ataovy 8 cents an'io fa io zany ny vola paiement io de tonga dia ao amin'ny ministre ny finance dia mandeha amin'ny compten'le société aty a Île Maurice de tonga aty Île Maurice le vola zany a de mazava ho azy manao facture andray ny société nga Mamy Ravatomanga aty Île Maurice comme quoi ny fournir zavatra ohatry zao izy tamin'io société io dia alefa virena makany amin'le société nga Ravatomanga am'izay le vola dia zay le ohatrohatran'izay le transaction azavaiko anareo zany zavatra zany zay sujet ray fotsiny zay mbola ray zay tsy resaka makasika an'le resaka vary le resaka vary mikimaky ataony zareo amin'ny vary izay a nahavoan'ny fanjakana malagasy nazaony zareo 30 milliards d'ariary tamin'ny alalan'ny SPM iny misy mouvement ataony zareo le izy io ministra ny vola io zany le Ramatoa kely rindra iny tena fosotra tena nanapotika
na miravirany volan'ny fanjakana malagasy. Iny tena napotika. Ataovy tsara ny contrôle ao ministère ny finance ao fa tratra ao daholo reo. Tratra ao daholo reo raha vao atao contrôle ao ministère ny finance ny mouvement satria zao ny fandehany. Manao def zany ny ao amin'ny ministère ny commerce am'le resaka vary de manao tefa ny atao amin'ny manao defitefy zany ministère ny commerce satria resaka DTI le izy un peu technique le izy fazavaka reo resaka DTI zany no raisy ny fanjakana an-tanana am'le manafatra vary zareo fa iny DTI zany le vola tokony amin'iny sotomony zareo ho azy 30 milliards d'ariary. Sombony ray hafa koa iny. Sans parler n'ty resaka triple 7 ty. Ny triple 7 io zany ambarako anareo dia atra amin'ny FBI efa mafantatra an'le izy. Tena confirmé efa mafantatra an'le izy ny FBI. Et ça va aller très très loin. Ça va aller très très loin. Ka ho an'zareo le manao hoe miezaka manao avocat du diable io surtout an Ramatoa Élysée de mino maromaro nananao fa sy aritra amin'ny toeranao ianao. Nisy malhonnêteté be loatra ny zavatra nataonao androany reny. Nisy malhonnêteté be. Inona ny malhonnêteté tam'le izy? Zavatra hitanao maso teo nanaovana sonian'le izy de lazainao fa faux. Voatery tsy maintsy miteny an'izany zay na de tsy tokony hiteny an'le izy ara satria avezivezinareo amin'ny resaka communication ny lohan'ny malagasy ny sain'ny malagasy fa aleo ny malagasy zany tsy maintsy ampahafantarina ny marina de zay ny marina. Zahay tsy milaza hoe on a déjà gagné hoe efa nandresy zahay satria ny fandresenay zany de hoe ny fahatratrarana nyreo vola be izay nangalana tamin'ny vahoaka malagasy reo dia averina any amin'ny malagasy dia ny fampiarana sazy amin'ny olona nanao an'izany na eto a Île Maurice io na any Madagasikara. Tsisy resaka tsy fitiavana olona manokana mihitsy zany fa ny fampiarana ny lalàna. Enitsika tsara ny kabarin'ny président hoe zéro tolérance. Donc ampiaro zay ampiaro leo ampiarina ny lalàna. Mbola rehefa tonga Madagasikara de manazava bebe koa nareo ny détail-n'le izy fa mino fa efa misy résultat ny zavatra ataonay am'izay dia manazava bebe kokoa amitsika inona marina ny zavatra misy. Ahoana ny fomba ny piena zany hoe ahoana ny fomba nangalarana ny volan'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny secteur maro isan-karazany. Tao amin'ny Jirama, tamin'ny alalan'ny Jirama, tamin'ny alalan'ny vary, tamin'ny alala je ne sais plus tout zay secteur rehetra dia natao daholo ny fomba rehetra angalarana vola ny Madagasikara. Nanampy maso ny paky tamin'izany satria izy no nametraka ny procureur général ny paky io izy. Raha ohatra ka mbola mamaly nyty teniko ty izy de omeko bebe kokoa ny précision hoe ahoana ny fomba nanendrena azy teo, ahoana ny fomba nataon'le olo iza ny olona nagnano intervention tany amin'ny Mambravatomanga natonga azy nitendrena PGN paky. Zay mahatonga azy mamono faty-tegna io zany miaro mazava ho azy tsy maintsy nahazo cadeau koa izy tamin'ny nanao an'le izy. Izay indrindra ny antony iantsoko anareo iantsonatsika avaram-pianarana tsirairay. Aleo sika ary zalamba anao zavatra madio am'izay miaritra kely sika mandritra ny 2 ans tena hoe manao miasa tsara, miasa madio, miasa mafy fa
maharitra kokoa ny fandrosoana hita amin'ny asa madio toy izay mahazo an'le vola amin'ny kolokolo 1 million 2 millions misy an'izany hoe manala IST ony dia 20 millions d'ariary et tout ça zany ve de azo eritreretina fa on va mettre en place un système pour surveiller tout ça de ho hitatsika eo ny toyny zay ngamba ny direct ataoko androany fa dia misaotra betsaka atsika rehetrarehetra nanaraka anatetro zany mandritra an'izay fotoana foy zay mila tony tsara sika malagasy fa misy milaza hoe ity tsy resaka anona fa tena za sur place manaraka an'le affaire mitondra ny document eo ampelantanako donc tsy afaka hiteny mihitsy anareo hoe zao ny zavatra misy tena marina eo ao amin'ny hôpitaly izy fa sous surveillance policière ary tsy maintsy andeha ny ankety zay nga many azoko lazaina atsika rehetrarehetra fa de misaotra betsaka raha ny voalaza teny amin'ny tambazotra moa fa hoe nentin'ny mpitsara tato ampaky izany hoe ireo mpitsara ao amin'ny premier degré ny procureur de la république sy ny doyen des juges nody avokoa ny raha rehetrarehetra makasika ny mamy ny aina Ravatomanga dia marako fa tsy marina izany misy fararahamaso zay azo atao ato ary verifiable daholo zany zavatra rehetrarehetra zany raha ohatra ka miasa somatsara ny direction misara ny inspection ny fitsarana ny direction de la promotion et de l'intégrité ary ihany koa ny conseil supérieur de la magistrature sy ny comité de suivi et évaluation zavatra tsy azo afeliny zany raha iresakytsika makasika n'io dossier io satria zay moa mamely maro de io dossier io anankiray mikasika n'ilay boina trisette no misy voapanga anankiray manonona ny anarany Andriamatoa Mamiaina Ravatomanga akoatr'izay tsy misy raha makasika azy ato aminay na iray aza ny état de procédure am'izao fotoana zao de ny zokolo ny mpitsara mponao famotorana no misahana an'izay raha izay itsika baka loatra ngamba fa vao manomboka vao tsy ampy firy andro akory no ndresahako an'izay teto tamin'ny fatongava ny dossier io tato ampelantanana de noho izay fanajajiana vao manomboka zay mbola tsy tapotra ary mbola be de be tsy tamboisaina ny mesure d'investigation zay azo ny zokolo ny mpitsara mponao famotorana ho raisina mandritra ny fanajajiana akoatr'izay ny mandadare moa ny nanontaniana ary zay no fanontaniana mipetraka ihany koa amin'ny olona maro amiko relation administrative no misy eo amiko sy ny juge d'instruction ny zokolo ny mpitsara mponao famotorana raha andray acte anankiray tsy mihera amiko fa kosa natao démenti ny antony de tsy reny acte juridictionnel kirakiray iny eo réseaux sociaux reny tsy reny akory no azoko antoka fa ny ray sy ny mpitsara mponao famotorana ka nampiasana ny coopération judiciaire olona nanao fianianana daholo ny olona nandalova ny acte anankiray raha nisy ary zany ary tsy vitan'izany ihany koa fa olona professionnel ka tsy ho isy zavatra iparitaka ohatran'ireny raha nisy acte zay ny raisiny sarobe degré zany acte juridictionnel zany ary ilay confidentialité any mihitsy no mampaefficace azy izay ny antony nanaovako démenti hoe tsy izy iny fa raha nisy ny acte zay niraisina tsy iparitaka takireny satria tsy zazakely no mikirakira azy akory na ataotsika hoe tsy manana fahamatorana amin'ny asa akoatr'izay resy lahatra
fa tsy mandady arrêt international ny tokony raisina amin'ny dossier iny. Mandady arrêt international tompoko dia alefa amin'ny olona zay fanao ampangaina ao anatina dossier anankiray. Andriamatoa Maminena Ravatomanga mbola tsy nampangaina amin'izay dossier zay mbola vao eo andala mpanaovana an'ilay mesure d'investigation resantsika. Ary zany be dia be ny zavatra raisina amin'izany mesure d'investigation zany isan-karazany. Ary raha dossier lehibe tsy tokony hiazakazahana mihitsy ny anao azy raha ohatra ka tena mitady efficacité, satria ny célérité sy ny efficacité tsy hiaraka loatra amin'io raharaha io. Na izany na tsy zany, misy gazety vao nivoaka tamin'ny 1 atoandro teo, 1 any Maurice, l'Express.mu, ny homologue zany hoe ny procureur général any Maurice dia miteny ao anatin'io gazety io hoe vakiko le mandat d'arrêt international n'en est pas un. Cela a été émis par les autorités malgaches et pour les autorités malgaches et n'a pas de force de loi à Maurice. Mazava angamba zay zavatra zay. Ka inona moa le mandat d'arrêt insiste avatsika fa nga mandat d'arrêt zany kilalao. Mazava tsara ny ao anatin'ny démenti l'acte diffusé. Zany hoe ilay acte ny diffusé iny no lavoko l'authenticité-ny. Satria tsy izy amiko iny, tsy manan-kery iny ary tsy iny no navoaka raha nisy zany, satria olona matotra avokoa ara-pitsarana ary olona expérimenté nanao serment ny andalovany zany ka tsy manana intérêt amoakany zany ho raviraviana eny amin'ny Facebook. Ankoatr'izay, tsy telo ny mpitsara ny paky. Ary lino fa mitovy hevitra amiko ny mpitsara ny paky rehetra eran'i Madagasikara ny fisiana zavatra tahaka ireny. Tsy mandefitra amin'ireny izahay. Ary tsorina aminareo fefa misy fanadihadiana mandeha amin'izao mahakasika an'iny voalaza fa hoe mandat d'arrêt international mandehandeha eny amin'ny tambazotra iny. Ny filazana ihany koa fa hoe corrompu daholo ny mpitsara ny paky rehetra. Asa moa mpitsara ny paky Antananarivo angamba aloha mety tiana ho tenenina satria zahay monina sibatra tato ato, tsy marina zany. Misy doléance na plainte atao amin'ny toerana zay tokony misy azy. Nahoana moa tsy relativisena zany zavatra zany. Raha nisy olona nanao an'izany tany ambadika tany, nahoana ny tsy hitoriana? Misy ratsa mangaika be dia be zay voatanisako teo tokony azo hitorinan'ilay olona, tokony azo naovana doléance, fantatra tsara fa misy ny rafitra ara-dalàna mipetraka. Ankoatr'izay, ny paky tompoko, ny pôle anticorruption dia tsy manana fironana politika, tsy manana tanjona politika, ary fantatra fa raha atao fitaovana politika izahay dia ampizarazara ny mpitsara zany. Zahay nefa rassemblement ny ilaina amin'izao fotoan'izao, amin'ny fanambarana hery ny ilaina amin'izao fotoan'izao, fanambarana compétence ao anatin'ny fitsarana io mba hampandroso ny fitsarana raha ohatra ka tena hoe fiovana tokotra ny tadiavina. Izahay koa mba mendy an'ilay fanovana eny. Betsaka ihany koa ny marary anay, ny sapa mifehanay tsara etsy amin'izany mba ilainay koa ny andeha andaninana io. Ny lalàna mikasika indrindrindra ny subordination hiérarchique izay resa be ary ivorinay foana rehefa mivory izahay eo amin'ny syndicat des magistrats de Madagasikara. Satria io subordination hiérarchique io dia ampiasaina abusivement. Ao amin'ny constitution vao marina tsara ao amin'ny article 110 alinéa 1er zay subordination hiérarchique zay. Kanefa ao amin'ny alinéa 2 dia milaza mazava tsara fa raha ohatra ka baiko na toromarika izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna nomena ny mpitsara anankiray dia mahavoasa azy ho an'ny olona izay manome azy. Samy mendy amin'ny fiovantsika, samy mazoto. Betsaka ny marary anay mpitsara ihany koa ka angamba tsy izahay no blocage raha ohatra ka hitady ny marina.